Vao maraina dia mamonjy ny tobina ny sita hiasana ny fiara be roa mitondra ny fitaovana sy ny fanafody miaraka amin'ireo mpitsabo mpanampy. Teto amin'ity fokontany Ambohitsabo ity dia tanànan'olon-tsotra no niasana, nananganana trano lay ihany koa teto ho fanampy ny toeram-pizahan'ireo dokotera. Isan'ny nitondra faisana tanteraka ity fokontany Ambohitsabo sy ny manodidina azy ity. Zay eto Ambohitsabo ny dobodrano, nikobaka tranonay ireo, ny maro nihimpiny tranonay, ny rano nandeha, nisy rivotra, lasa aby ny entanay, ny lovia, ny valany, ny lakilasin'ny jajanay, ny ropajopaky, ny trano président fitananay aby tsy misy etoa. Tena faly zay eto amin'ny fitanana Ambohitsabo, amin'ny association fitezana mianay fanafody, maro. Misy soaotra amin'ny association fiteza zahay eto Ambohitsabo. Ny zavatra nahazo anay teo moa tamin'ny cyclone zany tena loza be mihitsy satria hitanareo angamba nareo mety mahita an'izao maro izy eto. Dia ankoatran'izay tamin'ny cyclone zany dia mbonisy tondradrano. Tamin'ny tondradrano zany dia hitanareo dia rano be zany eo. Efa tonga eto amin'ny tanànay Ambohitsabo zany ny association fitia. Dia misaotra azy hay nitondra dokotera satria hitanao moa amin'ny fotoa ranobe nan'izao maro ny arety miseho. Arety kibo, ohatsin'izay. Ny zaza mandoa no mivala eto. Zay zany mba tokony angatanay amin'ny association fitia. Zay zany dia isahorana bevata zany association fitia tonga eto Ambohitsabo. Itsindan'izay vao maraina ihany koa dia mitandrahatra ny mponina miandry ny fangoronana ireo carnet sy ny fizarana numéro. Izy ny ohatran'io teraka. Manakuro dilon. Salama vai? Salama? Iya. Volana iha. Volana amin'ny datero ty aretinao. Zaho hatramin'ny oviana izy nanao an'io? Zay 4 mois nanomboka mitombo. Tamin'ny 4 mois fa tamin'ny vao teraka izy tsy nanao. Maro petraka anaty maîtrise Zanakanao fa firy izy? ny zokony tsy manahy, le nizandriny tsy manahy fa izy. Ombieny ankoatran'ny fanazavana ankapobeny mba hitandrovana ny fahasalamana dia tsy mitsahatra ny manentana ny marary ny dokotera, ohatra ny fampiasana lay misy odi-moka ho an'ireo bevoka. Bevoka ve ihany? Bevoka firy volana? Andramby 5 amin'ny 16. Andramby 5 amin'ny 16. Ny vehivavy bevoka dia mila mitandrina tsara. Vehivavy bevoka ianao matory anaty lay sa tsy matory? Lesin'ny rano any lay. Lesin'ny rano any lay iny. Maloto dia tonga dia nareko. Ka zao amin'izao zavatra ataonay izao dia omena lay ianao. Lay misy odi-moka. Satria ny moka dia tena saripady amin'ny vehivavy bevoka. Vehivavy bevoka dia mila mitandrina tsara. Ny aretina hoentin'ilay moka dia mety ahafaty an'ilay zaza eo akibonao. Mety ho teraka tsy tonga vokany ianao. Mety hiteraka fahasafoana surtout zany dia fahafatesan'ilay zaza ny tena atahorana indrindra. Dia zavatra izay zany mila sorohana. Ny vehivavy bevoka tokony matory anaty lay misy odi-moka isan'andro. Maro amin'ireo mizaha fahasalamana teto no mila fanazavana fanampy ny amin'ny fampiasana ireo fanafody, ka voatery mirotsaka an-tsehatra ireo mpikambana ao amin'ny fikambanana fity manao izany. Marina fa fanafody manara-penitra avokoa no hitsaboana mandritra izao hetsiky ny fikambanana fity izao, ary tsy misy lany andro ireo fanafody ireo. Tsy voafetra ny isan'ireo marary raisina isan'andro fa rehefa hariva kosa dia mianto ny asa. Farany tsy adin'ny filohan'ny tetezamita ny nitsidika ity site eto Ambohitsabo ity izay niasan'ny fikambanana fity.